Fanentanana amin'ny fampiasana ny entona fandrehitra ara-boajanahary kosa no tian'ny fikambanana Interclub International féminin namafisina nandritra ny fankalazana ny valo martsa teo ihany ireo ankizy tian'ny an-tsekoly moa no tena nentanin'izy ireo tao anatin'izany. Ny maitso no fanantenana, izany no teny filamatra nentin'ireo fikambanana vehivavy ao anatin'ny Interclub International féminin nankalazana ny andron'ny vehivavy ny asa botsilasa teo. Mitodika manokana ao amin'ny fampandrosoana ny isa-tokantrano sy ny fitsinjovana ny tontolo iainana ireto fikambanana ireto ka nanosika azy ireo anolotra sy ampiasa ny entona fandrehitra ara-boajanahary na ny biogaz. Natoy zay nandray an'ity ino moa tena ankany tafita voalohany indrindra raha jerevana ny zavatra hoe ilainy tokoa zany le izy ary le projet biogaz io efa hitanay hoe ahoana ray zay fahafaroa manarakaraka akany tafita koa ny nanontany ary io zany no entinay anapina mba ohatrany hoe anjara biriky-kelinay entina anapina ny momba ny fahantrana sy ny fanadoivana any ino moa teny anarany tanàna sy afana koa hoe apidina ny ino moa satria mamokatra énergie izy dia moramora kokoa ngambany zay ny fanantenana satria asiana kely hoe espérance zay ny fanantenana ka zay natonga anay nanao zavatra eo. Ny akany tafita amin'ny ireo ankizy sahirana sy marefo ara-pivelomana ary no nahazo tombony amin'ny fampiasana izay biogaz izay. Tetikasa zay natorony eto amin'ny akany tafita dia tena fanaraka tsara mihitsy amin'izao andro iainantsika zao satria momba ny fikajiana ny tontolo iainana anankiray hoe ny akany zany mampiasa charbon foana amin'ny fandrahoana sakafo satria ireo zazo ireo amin'ny sakafo eto amin'ny atoandro sy maraina dia charbon fatana ampiasainay mandany isanandro zao amin'ny atsasaka gony eo dia ny zavatra natolotra zareo anay zany dia momba ny biogaz. Dika zay zany misy fanampiana fanamahivanana ihany amin'ny akany mikasika le fandrahoana sakafon'ny ankizy dia moa koa zany amin'ny lafiny anankiray manampy ihany koa amin'le fikajiana ny tontolo iainana hoe mba tsy mandany le charbon be dia be zay fa tsy vitan'le biogaz eo dia mba mihena le charbon zay lany. Tanora amisa 5 menada mianday miambava no tezaina eto amin'ity akany ity folo taona no miakatra ny salataonan'izy ireo mianatra manoratra sy mianatra asa ihany koa no ataony amin'ny fanarahana ny diplôma voalohana ny CPE ny tanjona ho an'ny akany.